Vavaka isika. Jevan'Andriamanitra raha eo anao ny dera ny aja sy ny voninahitra mandrakizay. Misotranao noho ny fitahina sy ny fanambinana nomenao anay ka mbola nafahanay nitondra ny fanatitra sy ny fahafolo-karena araka ny baikinao tompo. Zay manao hoe aoka tsy misy iseho foana natrehako tsy mitondra fanatitra ny olona. Vaoka ny olona samy mitondra arak'izay zakany avy, araka ny fanambinana sy ny fitahina zay nomen'Andriamanitra azy. Koa dia misotranao zay raha eo fa raha tsy ny fananao masina ny bitsika taminay, raha tsy nambininao sy nitahinao tokoa izahay, dia tsy afaka hitondra izany fanatitra izany araka ny fahamarinana, araka ny fanambinana zay nomenao anay tokoa. Ary dia matoky izay tompo fa ho tanteraka aminay hatrany ny teny fikasanao zay manao hoe voako ny varavaran'ny lanitra ka trako fitena fiainam-biampy anareo, asiko teny mafy ny valala, tsy hanimba ny vokatrareo, ny fidiram-bolanareo, ny varotra nareo, ny fambolenareo, ny fiompianareo, ny asa tananareo, ny asa birao, eny ny asa fitaterana, fa na dia tsy manana asa aza dia omeny tombo fitahina fiainam-biampy satria tsisy valala animba ny fidiram-bolantsika. Dia ho ambinina amin'izay atao rehetra ny voaka an'Andriamanitra ka ho sambatra amin'ny izay zavatra atao rehetra. Dia mitenena ary Jehovah fa mihaino indray izy amin'ny alalan'ny vaky-tenin'ny soratra masina izay nomena anay teo. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia manasantsika ary mba hamonjy toerana. Avy ato Ambojafy indray zany no mivoaka ny afatry ny fiangonana. Andeha iely eran'ny Madagasikara, maneran-tany. Ambojafy tanànan'ny Voasary. Dia miarahaba antsika rehetra fiangonan'Andriamanitra ny paroasin'ny Alakamisy moa tsika zany, paroasin'ny Feno Rivo. Androany no anamarina fa 5 taona ny fiangonana Ambojafy, 5 taona ny orenana. Dia eto amin'ity toerana malalaka ity tsika ny mivory satria tsy misy trano omby antsika rehetra amin'izany fa 5 taona ny fiangonana izany. Koa dia miarahaba voalohany ny fiangonana Ambojafy natratra izay fa 5 taona izay. Koa dia ho marika izay dia hitehaka mafy tsika fiarabantsika ny fiangonana Ambojafy izany. Tsy adino koa ny miarahaba ireo vahintsika zay tonga miaraka amintsika eto. Eto ny filohan'ny fokotany Soavin'ny Merina namaly ny fanasana izay nanasana azy ireo. Andriamatoa Ranaivo Falimanana mba mitsangana azafady hoe Andriamatoa filohan'ny fokotany. Miarahaba anao izay tonga somatsara amin'izao fotoam-pivavahana izao. Tahaka izany koa ny filohan'ny fokotany Mbatony Nilona, Andriamatoa Rakotondravelo Razana Mamba. Miarahaba anao ray aman-dreny saotra indrindra amin'ny fahatongavana famaliana ny antso ny fiangonana Ambojafy. Saotra tompoko. Dia tahaka izany ihany koa ny solotenan'ny fokon'olona avy eto amintsika Andriamatoa Toutson. Miarahaba anao Andriamatoa Toutson, saotra betsaka ny amin'ny famaliana ny fanasana izay nataontsika zany. Dia misy ihany koa eto vahiny anankiray miaraka amintsika eto. Ray aman-dreny Rabe Mananjara. Izy io namako efa mpiaraka fony zay tany amin'ny arkady nefa niaraka zay. Namana sy tapaka. Tonga soa Rabe Mananjara. Eto lasa premier ministre ihany koa anao ndray andro andro raha zany anaranao zany. Misy premier ministre Rabe Mananjara zay moa tsy te olo teo. Dia arabaina koa ireto vahoaka n'Ambojafy zay manodidina miaraka amintsika eto tonga mba mihaino miara zao toroteny zao. Misy ny ery an-davarangana ary kopakopaka tanana miarahaba antsika eny an-davarangana eny. Paster sady mandino miry izy ireo teo mahafinaritra be. Tehaka tsika mandro namantsika eto tanàna izany. Ato koa misy namantsika ato mitobila ato, misy ray aman-dreny beo, misy tanora ihany alofova tanana koa tsika iarahaba azy ireo fa tonga soa koa ianareo miaraka amintsika eto. Dia arabaina daholo ny manodidina rehetra any an-davarangana any koa misy ato avarabaratra ato mahafinaritra sy ireo ivelany eo ireo dia arabaina daholo tsika vahoaka eto Ambojafy mirary soa manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra izany. Tehaka mafy tsika ho fiarabana ireo vahoaka an'Andriamanitra rehetra zay miaraka amintsika eto. Tsy adino koa ny miarahaba ny olona rehetra zay tonga eto ary mahafinaritra ny mahita azy ireo
amin'ny fitafiana manga sy fotsy fa eto ihany koa ny filohan'ny antoko politika GFFM régional nanalamanga miaraka amintsika eto koa tanora tovolahy sady taviny volony ozy izy ny fitenenana arabantsika manokana koa izany filohan'ny GFFM izany dia Andriamatoa Liva izany sotra ny amin'ny famalina fanasana tsika maharetraretra moa dia Gideona andresiny fahantrana daholo ny antony anaovantsika ny fitafiana fotsy sy manga ko dia mino afa ivoakana zany fahantrana zany koa nivoakana Ambojafy sy ny paroasy ny Fenorivo rehetra dia ataontsika menina mafy zany itehaka atsika voninahitra Andriamanitra tsy adino koa ny miarabantsika fiangonana rehetra zany ny antoko-pihira ny mpitendry zava-maneno ny diakona rehetra ny skoty izay nandray sy ny karakara ny circulation teny an-dalana ny hôtesy tovolahy sy tovovavy tsara tarehy koa eto izany dia arabaina daholy tsy adino ny mpanao gazety sy ny mpakasary ny télévision izay miaraka amintsika eto androany izany koa dia arabaina avokoa na ny kely na ny lehibe ny renim-pianakaviana ny ray-pianakaviana dadabe bebe itsika rehetra izay miaraka eto izany tsy adino koa miaraba mivoakan'Andriamanitra rehetra ato tokantrano ato miendry zao toroteny zao ny sabotsy hariva alahady maraina atoandro larobia lakamisy zoma sy ireo voakan'Andriamanitra eran'ny Madagasikara hatraty ampitan-dranomasina miendry zao toroteny zao misy aty Maurice misy aty La Réunion misy aty Afrika aty Kinshasa aty amin'ny RDC aty misy ny any Indonésie misy ny any Chine any misy ny any Frantsa misy ny any Allemagne any misy ny any Genève any misy ny any Amerikany dia misy voakan'Andriamanitra be da be miendry zao toroteny zao ho fiarabantsika ny voakan'Andriamanitra manera-tany dia tehaka mafy koa tsika satria miainga avy eto Ambojafy ny toroteny androany arabaina zany ny fiangonana Ambojafy natratra ny 5 taona efa zaza may mandeha zany 5 taona izany dia tsy magaka raha mahavitan'izao fanomanana izao satria tsy mora koa ny nanomakomana an'izao hatramin'ny omaly ko dia misaotra n'ireo tompon'andraikitra izay nanomana izao feonantsika eto zao na ny estrade na ny sonorisation ary eo koa ny fitaterana ny transport izay navitan'izao zay no ela fa toroteny menantsika tato dia vaky teny menantsika amin'ny perikôpy toroteny Jesosy nataony teo tenombohitra io Matio 7 anatin'ny perikôpy atsika io ao amin'ny 5 eo misy ny lohateny izy io raha manokatra baiboly tsika Matio 5 toroteny nataony Jesosy teo tenombohitra ohatra tsika zao mihitsy zany tsisy trano ny vavahana tsisy trano misy tafo eny an-tendrombohitra izany akala manjana ohatra tsika zao vory lanina ny vahoaka rehetrarehetra zany hoe nisy politika nataony Jesosy tao zany izay nazahoany vahoaka maro be eniny toroteniny dia zao nilazany azy Matio 5 io ary Jesosy noho nahita vahoaka dia niakatra teo tenombohitra izy ary rehefa tafapetraka izy dia nanatona azy ny mpianany dia nilobavy izy ka nampianatra hoe Jesosy noho nahita vahoaka dia niakatra teo tenombohitra satria eo amin'ny toerana avo no ahafahany vahoaka mahita tsara ny endriky ny Jesosy hoe ahoana izy io dia niakatra toerana avoavo izy zany dia teo amin'izay izy nanomboka nampianatra inona zavatra nresahany tamin'izany voalohany takitaky zao zany santionany ihany no resantsika efa tsy voalaza daholo izy 7 sambatra ozy izy ny mahalelaom-panafa azy ny fanjakan'Andriamanitra sambatra ny orfa izy no ampifaliana sambatra ny malefanafa izy no antovany tany sambatra ny nona sy mangetaeta ny famarinana fa izy no vikisana sambatra ny miantra fa izy no iantrana zany ny politika an' Jesosy tsy mba tia tena tsy mba mangorokarena ho an'ny tenany ihany fa miantra ny mahantra izy manampy ny mahantra izy sambatra ny madio-po fa izy no hitany an'Andriamanitra inona tao olona madio-po zay olona tsy madio fo zany dia tsy mahita an'Andriamanitra dikan'izay tsy mahazo valim-bavaka izy mbola maloto ny foko amin'io vadiko mbola maloto ny foko amin'io rahalahiko mbola maloto ny foko amin'ny anabaviko mbola maloto ny foko amin'ny anadahako mbola maloto ny foko amin'ny mpiara-mivavaka amiko mbola maloto ny foko amin'ny mpiara-miasa amiko
za ndray tsy mifandevy maty amin'io na inona ho ataon'io e tsisy mifandevy maty zany raha eto ka verina moramora nanaovanao tamiko za koa mbola maloto ny foko aminao fa nataonao sesitany tany ivelany tany ataonao sesitany tany Afrika tany Frantsa ka verinao moramora zay maloto ny foko satria ahoana ny gadragadrainao tao maloto ny foko fa ahoana ny tsy navelanao nidra teto Madagasikara nefa za mivavaka ihany na maloto aminao ary ny foko fa za mivavaka ihany dikany hoe sambatra madio po fa izy nentan'Andriamanitra dia zao raha tsy madio ny fonao na ivavaka tahaka amin'Andriamanitra io anao tsy misy valim-bavako dazagaga tsika hoe ahoana ary za mba manao fanatitra ihany ahoana ary mba manao fafolo-karena ihany nefa na ohatrany tsisy valim-bavaka mihitsy dia mandiny tena sao dia maloto fo amin'ny olona anankiray ianao tsy haiko am'izay fianakavianao na mitokantranonao raha misy fo maloto aminao manao fafolo-karena fanalitra ianao nefa tsy mahazo fitahina dia tadio mety zay ny antony io andana manatona an'ilay namana dia mba adio fo ianao sambatra mipampiavana fizy natao hoe zanak'Andriamanitra tsika zao miazakazaka mifampihavana-pirenena firy taona nanaovana fampihavanana vita ve fampihavanana sa tsy vita tsy vita satria mbola maloto inona daholo zany manao azy ao mbola misy fo maloto ao zany hoe politika ny baiboly zany ny fampihavanana ny zanak'Andriamanitra dia mampihavana fa zany atao hoe mazanak'Andriamanitra azy dia matoa zany tsy vita ny fampihavanana tsy haiko na zanak'iza raha mampihavana roa zany na zanak'iza raha vita zany io fampihavanana io dia mazava fa zanak'Andriamanitra no nanao azy raha tsy vita izy zany dia mety zanaky Rakotopaolina no nanao azy kina ny azo atao amin'izany resahany ato toroteny Jesosy natao tendrombohitra ihany sambatra zay enjena noho ny fahamarinana fa azy ny fanjakany lanitra sambatra ianareo raha tsy ny olona sy enjena ary sy ny teny ratsy rehetra hitenenany lainga ianareo noho ny amiko mifalisy miravoravoy ianareo fa lehibe valim-pitinareo any an-danitra fa toy izany ihany na ny enjeny mpaminany izay talohanareo sambatra ozy izy enjena noho ny fahamarinana raha ohatra anao zany mbola tsy manao ny marina tsy isy mpanenjika ianao fa matoa ianao enjena zany efa manao ninona ianao zany dikan'izay efa manao marina ianao sambatra zay enjena noho ny fahamarinana azy ny fanjakany lanitra sambatra ianareo raha tsy ny olona sy enjena ary sy ny teny ratsy rehetra hitenenany lainga ianareo noho ny amiko za te moa dia efa zatra n'io mihitsy tonga am'le batalampy azo andiza ny fanaratsiana sy ny fanenjena sy tenenana lainga rehetrarehetra fa izy baiboly sambatra ianareo raha tsy ny olona sy enjena sy ny teny ratsy rehetra hitenenany lainga ianareo noho ny amiko ina moa ny fanaratsian'ny olona amin'ny pastera Mayola zany vadika bibilava ho ny pastera Mayola dia mino tokoa le olona ahoana zany pastera no vadika bibilava zany toy indray le bavaka tamin'ny apokalypsy ary ngaty hitanao izy nivadika hipopotame zay aizako izy nivadika hipopotame ao ay rehefa mivadika bibilava izy zany dia inonareo fa rehefa hipopotame dia tsy minonareo izy hono rabokiny izy ny fanamamora zazy zany daholo ny fanenjena tsy fitenenana ratsy atao amin'izany pastera Mayola zany fa mbola tisy fa mbola tsy miolona fa mbola hamono baolina raha sy faly amin'izany nareo aza miteaka ma miaraka amin'ny orakoraka be tisy fa mbola tsy miolona satria mbola hamono inona mbola hamono baolina ary za koa mpanao baolina taloha ta mbola tanora ary tena vente et pointe mihitsy tany efa tanorana taminanao esenina tany mpanao baolina mihitsy anatin'ny club anankiray fa aza mahazo esapeny lohany afa za sy ny gaolina fotsiny sisa mijery numéro kondamosinao fotsiny adversaire manenjika ny lohany za koa mpiazakazaka mpanao 100 mètres efa saika anazy champion régional mihitsy tamin'ny 100 mètres atao fianaratsoa fa tena kely fotsiny tsy nahazoako champion tamin'izay somary voafingana kely fotsiny tonga dia nde sita vany idirako atao amin'ny arrivé zay ny nafaharoana fa raha tsy voafingana kely zany voalohany ka sambatra zay aratsiana sy enjena
ary asina teny ratsy rehetra hitanena langinareo noho ny amiko vao maly maly zoma raha laty zany tsika dia tamin'ny zoma izany zavatra nitranga tamiko zany raha amin'ny herinandro zao tsika meny toroteny dia tamin'ny herinandro lasa iny tamin'ny zoma tao nisy mpanao gazety maromaro tonga tao amiko tao dia aonanao paster ozy izy fa misy mpitondra fivavahana tena milaza manao fa manompo devolony ianao misy mpitondra fivavahana milaza fa ianao ony manao sorona olona misy mpitondra fivavahana milaza fa anao ony manompo devolany amin'ny doany dia alaina baraka na gazety na nrehetrarehetra dia ianao ve tsy tokony hitory azy reny inona ny tokony ahoana mba hevitra amalinao azy reny ozy zareo mantsy anazy dia zay mantsy an'zareo hoe le mpanao gazety reo zany misy mivoaka gazety any izy androany gazety Tia Tanindrazana misy lohateny hitako misy azy koa androany zany gazetin'ny Flora Valomana io gazety Tia Tanindrazana io ary izy io tena matetetika mamoaka any pastera Mayol izy tatoato dia ina ozy izy no avalinao nireny olona manaratsy manenjika anao reny dia zay mantsy le mpanao gazety za hoa voalohany indrindra araky ny teninareo hoe manina raha toriana le olona za tsy hitoren'ireny olona ireny satria reny olona manenjika ireny no alalako ny toerana misy ahy hoe aiza ny toerana misy ahy fa raha mbola misy olona manenjika zany sy manaratsy mamorona lainga sy sao afafy erany rehetrarehetra io dia dikan'izay any aloha any dikan'izay fa ireo mpanenjika ireo mbola nefarako any ka ilaiko ireo mba hitabataba orinako foana anenjika sy anaratsy ahy mba lalako hoe mbola any aloha fa rehefa tsy miteny tsony ireo rehefa tsy isy manenjika sy manaratsy zany tsony ianao mety efa nefarany ianao attention anefarany ianao midikan'izay fa matoa ianao mbola amironany olona lainga sy tsao rehetrarehetra izao hoe iny Mayol iny dia zao zao mbola any aloha foana ianao ka noho izany raha voatorianao reny ka migadra tsisy mpanenjika tsony ianao dia ahoana lasa nefarandray zany ianao satria ilaina ny mpanenjika aiza misy olona enjen'ny omby masika zany dia anefaran'ny omby izy na hoe enjen'ny alika masika dia le alika masika mivovovo manenjika ny aloha dia le olona enjeny aty afara dia vina ty ataonao atorianany alika masika aty ay enjen'ny olika io dia manaraka atorianany ka sy possible zany ny alika masika manenjika anao tsy maintsy aiza ny misy azy aorina izy dia andeana milefa fa voakaikitra ny ao anao ratsy raha tratrany ao dia ahoana ozy izy mba hafa koa ny ianao zany izy le mpanao gazety any anao hafa sady zareo reny nke hoa karamany eny zareo reny tanareo nareo mpanao gazety rehefa misy lohateny hoe pastera Mayol leo hoe pastera Mayol devoly pastera Mayol mivadika bibilava tsy tonga dia lafo anatin'ny adiny roa ny gazetinareo rehetrarehetra dia nisafosafo loha indray zalahy hoe ianao ty tena fa reny hoa karama ary za koa raha mbola kely karama ary zalahy reny ka makaty amiko dia meko karama ka ho anareo zay tea anaratsy dia manatona nafa omeko karama nareo mba lalako fa mbola ny aloha foana zany hatramin'izao koa dia mino fa betabe ny tsy mananasa amin'izao fotoana izao fa misy tolotrasa aty amin'ny pastera Mayol inona le tolotrasa manenjika azy manaratsy azy dia mahazo asy ianao zany avoaka amin'ny radio sy ny gazety sy ny televiziona sambatra zay aratsiana sy enjena ozy izy asy ny teny ratsy hitenenany lainganareo noho ny amiko mifarisy miravoravoa nareo fa lehibe mivalim-pitenareo any an-danitra fa toy zany ihany na nenjena mpaminany zay talohanareo toy zany ihany na nenjena mpaminany zay talohanareo inona ny mampalahelo ana na mampatezitra anany zany fotsy babela mifaly sy miravoravo tsika zany rehefa hopapain'ny olona rehefa enjenjen'ny olona dia mba mifaly sy miravoravo raha ohatra tsika zany mandeha miala be iny dia hoe iny fotsy manga Mayol mivadika bibilava dia tsy tezitra ianao fa mba mitsikitsiky fotsiny ianao ave mba hitanao ihany zany vadika bibilava ty
fa tsy tonga de molotra ny manao bifitaika be aza mifanenjinenjika bibilava ty fa za ko tsy matahotra anao hoy baiboly mifalisy inony miravoravovotsy izy manao ndana mitory amin'ny tribunal rehefa raha tsyny olona sy alain'ny olona baraka senjena ty sery tsy manao zany ny baiboly ndana mitory amin'ny tribunal fa mifalisy miravouravoa ianareo ny fahazavany zao tontolo zao matitoko fadimy andininy telo amby folo mantsy azavady ianareo ny fanasiny tany fa raha ny fanasina tonga matsiaro inona indray ny mahasira azy tsy misy heriny anaovana na inona na inona intsony izy fa ariana any ivelany ka ho itsakitsahany olona ianareo ny fahazavany zao tontolo zao tsy azo afenina izay tanàna miorina eo tapitendro mohitra ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy eo amin'ny vata famarana fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano izany aoka azava eo masiny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba hitany ny asa soa ataonareo ka ankalazany rainareo zay any an-danitra tsy misy olona ozy izy manao trano eny tapitendrombohitra ka afenina fa tsy azo afenina izany tanàna miorina eny tapitendrombohitra izany azo atao ohatra zany tsisy anao fotsy mangy ianao ka andeha hiafina raha mandeha tôbila dia anaty tôbila tsy hitan'ny olona avy ety ivelany nefa anao manao fotsy manga tsy hoe manao fotsy manga ianao dia vavaka dia saronana pardesi mainty be le fotsy manga dia rehefa ty am-piangonana zay vao asorona le pardesi dia hoe io a fotsy manga fa rehefa ny andalana mainty be horera be dia tsy azo afeniny tsika ary zay ny tsy mamenatra atsika na mandeha ny amin'ny arabe satria tsisy olona tsisy tanànana tapitendrombohitra zany ozy izy ka afenina fa tsy maintsy aseho tsisy olona mandrehitra jiro ka ataony ambany latabatra na ny ambany vata tsy azava ohatrany fa tsy maintsy atao mazava zany dia zay ny anaovantsika fotsy manga mazava ny fotsy manga sa tsy mazava mazava be io ho hitan'ny olona rehetrarehetra any de moa mpaminany sandoka hoe devoly framaçon tsy menatra ny zany tsika fa ny mazava tsy mba matahotra ny maizina fa ny maizina ny matahotra n'inony ny mazava ka noho izany itsika ny jiro asehoy misy ny sasany tsy manao sa mandoko ny tôbila ny fotsy manga sa mandoko ny moto ny fotsy manga sa mandoko ny bisikleta ny fotsy manga tsy atao any anatiny any reny fa atao ety ivelany ho hitan'iza ho hitan'ny olona zay tsisy mazava afenina zany fa ny mazava tsy maintsy atao miariary ho hitan'ny olona io zay dia am'izay koa mianjaanja ao koa no raha manao zavatra tsy manjary hoe iny manao fotsy manga nefa tratran'ny olona nangalatra voasary tao mbojafo tao tonga dia raisipotsiny ianao izy nangalatra voasary tao fotsy manga ny eo amin'ny tanàny reny tonga dia raisipotsiny tsisy manao fotsy manga mangalatra zany na manao kolikoly na manao aferamaizina na misoloky olona na mikatramy volan'olona tsisy manao fotsy manga amin'ny lelalelana anaty taxi be zany miady atseny nefa fotsy manga ianao zany ve ny fahazavana hoentinao any tsisy mpivady manao fotsy manga ny lelalela reny eran'ny tanànao dia voatsipy any atokotany ny vilia sy ny vilany vaky ny vera vaky ny vilia nefa ianao milaza fotsy manga inony fotsy manga inony zany tsisy fotsy manga tsy mahay mamela eloko zany tsisy manao fotsy manga mamaly faty ny fahavalony zany tsy zany ny politika ny vaokan'Andriamanitra tsy hoe pain'ny olona ry dia hanompa anazy koa tsy zany ny politika ny vaokan'Andriamanitra tsy zany ny fahazavany vaokan'Andriamanitra ianareo ozy izy no jiro ka aoka azava eo masiny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba hitan'ny asa soa ataonareo ka ankalazainareo rainareo zay any an-danitra matitoko fadimy andininy fahavalo amin'ny telopolo efa renareo fa voalaza hoe maso solomaso ary nify solonify fizaho kosa milaza aminareo hoe aza manotra zay manisy ratsy anao fa nazovy ny mamely tamaina ny takolaka ao nazovy namely ny takolaka akavanana atoloro koa ny akavy ary zay taiady aminao ka tahaka ny akanjonao dia avela ho azy koa ny lambanao misy tantara kely ty nisy olona anankiray ny famaly tamin'ny mon-père dia ozy mon-père mibebanao ry zanako
tsy mety ty ataonao ty tsy anao ranganina bebaka za dia mananatra anao mibeba ianao fa ianao hokapon'Andriamanitra ianao za raga tsy te lalan'izany mananatra anao ary izanao tsy anao ranganina nanatra anahy tonga dia namely temaina amin'izay le zalahy voanitetsofina tao amin'ny akavanana le mompera toy izy mompera hoe hoany baiboly raha misy mamely teamaina ny takolaka ao akavanana dia ome koa ny akavia asio ry zanako ny akavia nriatany ganireny ny akavia izy izy mompera vita ny anisy oratra masina ry zanako anjarantsika ro lahy am'izay zao nimeny mompera direct ndrembandrendra tonga dia tavela torana efa vita ny soratra masina ko any olombelona ndray zao ozy izy ka raha misy mamely ny akavia mba omeko koa ninona ozy izy ny akavanana zany ange tsy ara-baky teny ndrepandeha zay nisy devoly zay ny roasina natao fohy be tao zay tsy hiala na inona ataonao na inona ataonao nareo nga mafy be zay mafy be iady zany tsika ndao iady ozy izy tsy tsapitaoronao koa eto e tonga dia nde meko miteatsofina ndrepandeha am'izay le devoly fria ozy izy angamo izy ty akamela oatra zany ka nareo milaza matanjako ako hoy ny baiboly asio koa ry ny akavanana e izy ray mba miteny zany le devoly satria efa nasianao ozy izy ny akaviako dia asio koa ny akavanana ary ozy izy hay zaho natateraka ny soratra masina ka nasiko koa ny akavanana vo fria vo ny teatsofina ndray aloha refa hiala zay ka enjana be manaraka nyity baiboly ty ozy izy aloha zay hiala zay izy vo niala ka tena i olona zay baiboly hoe voalaza hoe maso solomaso nify solonify fa ankehitriny koa zao ozy izy tsy zay tsony fa raha misy mamely ny takolako akavanana omeo koa ny akavia dikan'izany tsotra kely aza mamaly ratsy ny ratsy zany ny politika ny baiboly zany ny politika ny soratra masina dia zany mampatonga ny olona itena hoe ny mpitondra fivavahana tsy tokony anao politika satria tsy tiany olona izany politika ny baiboly tsy mamaly faty zany dia normal izy raha miteny hoe tsy tokony anao politika mitondra fivavahana fa politika ny valy faty ihany natao eto amin'ity fireneny ity ka rehefa nataonao sesitany tonga amin'ny fitondrana sesitany koa ianao tonga eo roasonao gadrainao tonga amin'ny fitondrana gadraiko koa ianao koa tsy navelanao hitreto Madagasikara fa nomenanao tamina za tonga amin'ny fitondrana mahazonao tamina koa zany ny politika ny mpanao politika dia tsy tia ny mpanao politika ny hoe raha misy mamely ny akavia dia meo koa ny akavanana tsy zaka ny mpanao politika zany maso solomaso nify solonify zay ihany na mpanao politika fa ny avoaka an'Andriamanitra aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza mbola resahany atoko andininy telo amby efapolo Matio toko fadimy andininy telo amby efapolo efa renareo fa voalaza hoe tiavy ny namanao ary mankalany fahavalinao fa za kosa milaza aminareo hoe tiava ny fahavalinareo ary mivavao an'izay manenjika anareo anareo zay ny mpanao politika dia mazava be ny azy mankalany fahavalinao zay ny mpanao politika fa za kosa izy dia sao sy milaza nareo tiavy ny fahavalinareo mivavao an'izay manenjika anareo ho an'ny olona manenjika antsika reny zany dia ataovy mibavaka foana za mivavaka ho an'ny pastera be ja mba ho tahiny tompo izy ka tsy hanenjika intsony za mivavaka ho an'ny apôstôly los mba tsy hanenjika intsony za mivavaka ho an'ny iza koa kodimy koenina kofito vavaka ho an'ny rainjao vavaka ho an'ny rafidy sonna ivavahana daholo zany reny le fahavalo rehetrarehetra ireny dia ivavahanao reny fa tsy hopopainao tsy zany zay ny politika ny baiboly tiava ny fahavalinareo mivavahany zay manenjika anareo mba ho tokanjanaky ny rainareo zay any an-danitra ianareo zany mazanak'Andriamanitra tsika
dia toizany ato ihany izy manoka toko fahenina atsika tandre mba tsy hanao ny asan'ny fahamarinareo maso ny olona hitany izany toko fahenina diny voalohany fa ratsy zany dia manana valim-pity amirainareo zany an-danitra ianareo ko amin'izany raha manao fiantrana ianao aza mba mitsokatra petra eo lohanao tahaka ny fanao ny mpiatsara velatsy eo amin'ny sinagoga sy any an-dalambe mba hankalazany olona azy lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valim-pitiny fa ianao kosa raha manao fiantrana dia aoka tsy ho fantatry ny tananao akavanana zay ataony tananao kavia mba atao amin'ny mangingina ny fiatranao ary ny rainao zao mahita mangingina no amaly ianao raha nao asa soa ianao zany fiatrana amin'ny olona aza anaovana publicité amin'ny radio sy amin'ny télévision sy amin'ny gazety hoe za dia nanome vary zao taonina za dia nanome menaka zao za dia nanome akanjo zao ho an'ny mahantra tarisitary dia avoaka amin'ny radio dia avoaka amin'ny télé azonao sady ny valim-pitinao rehefa manao an'izany ianao aza miantso mpanao gazety ihany fa dia atao fotsiny ihany ianao aza itsona fokon'olo amin'ny tanàna inao ve nome mpangataka dia miandry olona bebe zay vao manome azy efa iny ty jorojoroana takaiky ny mpangataka eto ty aza mbola miandry olona maromaro fa anomeny ty mpangataka ty mba ho hitan'ny olona hoe nanome azy a fa ataoko bebe ny fanomezana ore olona ao mba jerevo a fa hanome volan'ny mpangataka azo ny valim-pitinao rehefa anao soa ianao dia aza miantso olona aza atao masony olona manaotra ny mpiatsara velatsy fa raha izany no ataonao azonao sady ny valim-pitinao ataovy amin'ny mangingina izany a dia ny rainao no amaly ianao